Ary raha hoe toa nitetika asa IRF Tanora, sehatra iovan'ny tanora ho lasa ambasadôrony fandriam-pahalemana. Fanampin'ny ONG-TKI ny anova ny olana an-tanan-dehibe mba ho fototra tsara ahafahana manorina fiarahamonina milamina sy mandroso. Le projet IRF Tanour est un projet qui vise spécifiquement la participation des jeunes hommes et des jeunes femmes malagasy dans les efforts de consolidation de la paix. C'est un projet de 2 ans qui a été approuvé en 2022 et qui est mis en œuvre par le PNUD, UNFPA et UNICEF. Donc ce projet a été conçu en 2022 pour faire face à 3 défis principaux. Donc le phénomène d'insécurité impliquant les jeunes dans les quartiers défavorisés des grandes villes et les grogne et revendications des étudiants au sein des universités qui débordent souvent le cadre universitaire, et faire face aussi à l'opinion publique qui qualifie un peu la jeunesse d'être au cœur des conflits, d'être des meneurs de conflits, pour démontrer que les jeunes sont capables de s'engager pour la consolidation de la paix. Alohan'le projet IRF Tanora, zaho tanora somary sarosarokena hatrizay ihany sady sarosarotry rahamonina zany. Na teny fokontaninay sy ny fiarahamonina misy anay zaho koa tsy dia fantatr'olona. Dia nasarika anahanao an'ilay izy indray te hitondra fanovana sy fiovana eo anatrehan'ny fiarahamonina misy anazy zany dia resaka hoe izay ny anjara biriky azoko entina amin'ilay izy. Ny etsiketiko atao dia fanentanana an'ireo tanora eny fotony eny anivon'ny fokontany. Eo ny resaka herisetra, fandrindrana ny disadisa sy ny fandriam-pahalemana. Ny zavatra efa nataoko indray dia fanorona lalana an'ireo olona eny amin'ny fiarahamonina izay mila an'izany raha sendra misy kay eny anivon'ny fiarahamonina. Raisina avokoa ny hevitra rehetra satria afaka manova ny fiarahamonina. Satria moa efa nisy ny hetsika natao niaraka tamin'ireo ankizy ireo izay tsy nifidy taona izy io. Dia hita hoe tena metana miadana amin'ny fianakaviana, miadana ny ray aman-dreny, indrindra ho anay mpitatana etỳ anivon'ny fokontany zany hoe samy mandray andraikitra ny tanora. Na ny tanora teto amin'ny fokontany izay nisy anay arany lasa ohatrany hoe tsy variana any ivelany any zany, fa ohatrany lasa hoe manana activité ry zareo dia mokory zareo lasa ohatrany hoe nanana firaisan-kina. Mahavelom-bolo aloha ny asa izay efa vita hatramin'izao fotoana izao satria le tanora zany efa miezaka mafy dia mafy manaintana an'ireo le manodidina. Manasa anareo izahay hanohana anay sy ny ezaka rehetra ataonay